Ireo fanambarana ny fiaramientan'ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara mivondrona ao anatin'ilay atsotsika hoe F3M manoloana ny fitotongan'ny vola malagasy eo anatrehan'ny vidim-piainana ihany koa dia nanao antsoavy izy ireo manoloana ny karamany satria dia tsy mifanaraka intsony amin'ny vidim-piainana misy ankehitriny ny vola raisiny izy ireo. Tsy mangataka ny fampiakarana folo isan-jato ny karama izay ataony ny mpitondra isa-taona ny fiaramientan'ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara na ny F3M fa manohitra ny fitondram-panjakana mba hijery ny grille indiciaire sy ny valeur ny point d'indice izay tsy mifanaraka intsony amin'ny vidim-piainana amin'izao. Raha ny nambaran'izy ireo dia ho an'ireo cadre manana ny mari-pahaizana CPE dia valonjato sy 7,00 sy R1,00 ny simidiny izy ireo araka ny dekret amin'ny taona 2017 sy 7,00 tokony hovaina araka izany ny grille indiciaire sy ny point d'indice ary raha ny fangatahana nalefan'izy ireo dia tokony dimety sy ariary ny karama ny mpiasam-panjakana manana ny mari-pahaizana CPE ary roa tapitrisatra amin'ny 3 tapitrisa ariary ny an'ny mpitsabo ohatra raha miatra izany fanovana izany. Tokony misy araka izany ny fanovana ho hatrany izy ireo. Zaro lasa fahazarana ho an'ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara ny fampiakarana folo isan-jato na isan-jato ny karama mampiasa. Tamin'ity taona ity nefa zay dia zay tsy takiny F3M mampifampakarana pourcentage ny karama mpiasam-panjakana fa ny anay dia reto zavatra anankienina reto foana ny takinay mitovy amin'ilay hoe fanomezana grâce présidentielle ho an'ny voafonja. Ny grâce présidentielle amin'ny vice-vice-taorina ny fiarahavanana tratry ny taona teny avoloha dia tonga ilay grâce présidentielle ho an'ny voafonja. Fa ny fampiakarana ny karama mpiasam-panjakana na ny fanatsarana ny hoavin'ny mpiasam-panjakana dia tsy tantaratra hatramin'izao. Manainga ny fitondram-panjakana ny F3M araka izany mba handraindraikitra manoloana ny fitondonga ny sandana ariary ary apiakatra ny karama ny mpiasam-panjakana. Mempitondana andro mananina ny vola eto Madagasikara. Izany hoe tsy midevalue intsony fa mideprécier ozy ny vazaha. Ny fitakina syndikaty eto Madagasikara dia memitombo andro mananina. Ny fanjakana nefa ny fampiresahana manaiky androany fa mivadika ara-pitso. Tsotra sy mahitsy ny teny amin'ny F3M. Izay tsy anaiky intsony ny fepetra rehetra dia ho afantatry ny mpitondra. Manambara moa ny F3M fa voan'ny sida ny mpiasam-panjakana amin'izao dia ny solde insuffisante depuis des années ka mila fitsaboana aingana.